Hivatsika lafim-baovao hafa isika isio amin'ny tontolo ara-politika nanatanteraka fivoriana ny FFKM io hariva io. Isany natao vaindohan-dresaka moa ny fanatanterahana ny jinika fampihavanana izay kasaina ho tanterahana amin'ny 27 ny volana aprily ho avy izao sy ireo dingana rehetra atongavana amin'izany. Ny ambangovango ny entiny Lova Ramanantsoa. Nanatanteraka fivoriana izay nitanterahana tetsy Ambohimanoro ireo mpikambana anivon'ny FFKM io review. Fivoriana izay niopana indrindra amin'ilay dinika fampihavanana ireo mpanao politika malagasy izay kasainy tanterahana ny 27 aprily ho avy izao. Araka ny loharam-baovao azonay ary dia anangana komitiny dinika izay hitarika ny fampihavanana ny FFKM. Ny marian'izy ireo fa mifototra amin'ny zavatra efatra izany ezaka zany dia ny fahamarinana, ny fiankenkeloka, ny fibebahana ary ny fihavanana. Entina andresena lahatra ireo mpanao politika ireo fototra efatra iangan'ireo ho hiatrany ny fanazavana ny menanay. Rehefa miaiky ny zavatra nataony kosa ireo mpanao politika vao hifandinika hoe inona ny vahaolana entina mana azo krizy zao. Miankina amin'ireo mpanao politika kosa fa tsy ny FFKM nefa ny fitadiavana vahaolana mba hialana amin'ny krizy miverimberina araka ny loharam-baovao hatrany. Na dia tsy ho vita ao anaty ray andro azy ity dingana fampihavanana ity dia nilaza ny FFKM fa zava-dehibe ho an'ny firenena ny anatanterahana azy.